hitaridalananao izy raha mandeha ianao, hiambinanao raha matory ianao ary hanorevitra anao raha mifo ianao. Oabolana toko fahenina ny andiny faharoa amby roapolo. Toy izao no voalazan'ny soratra masina: afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezo eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalananao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao izy, raha mifoha ianao dia hamelona eritreritra anao izy. Oabolana toko fahenina ny andiny faha-raika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Dikateny protestanta fanitsiana fahenina. Inona ro isika ireo ambara fa anisany miantoka ny tontolo androntsika rehefa tandremana tsara? Tsy inona koa ireo fa nianatra ny ray aman-dreny. Tsy aitraitra akory tamin'izany vanim-potoana izany ny firavana zavatra eny amin'ny tendan'ny olona iray, toy ny fanaovana fehivozona na fetanana na koa feloa sy ny sisa, fa natao indrindra ho fampatsiahivana ireo toromarika na fitsipika samihafa. Tsy ny anatry ny ray aman-dreny ihany no mila tandremana sy tsaroana toy izany, fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Aoka raikitra ao am-ponao izao didy ampitaiko anao anio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry ianao na mifoha, mba ho fampatsiahivana anao, dia ataovy amin'ny boaty famehiny amin'ny atananao na eny akanjonao ireny. Deutéronomie toko fahenina ny andiny fahenina hatramin'ny fahavalo. Anjarantsika tsirairay araka izany ny mitady fomba hitadidiana sy hisaintsainina soratra masina isan'andro, satria tenin'Andriamanitra dia sady mitari-dalana antsika no miambina ary koa manoro hevitra. Andriamanitra ô, ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao.